eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra ndray isika noho ny fahasoava lehibe sy famindram-pony ka de afaka manaraka an'izao fandaran'izao fandarana zay ahafahantsika manao fotoam-pivavahana foy sady ahafahantsika mandreny teny'Andriamanitra zay everiko fa sahaza ho antsika tsiraray avy ivavaka isika am'izao fotoana zao ka dia ametraka an'ity fotoana androany ity tompo ianono lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ankehitriny de misaotra anao zahay ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao ary misaotra anao ihany ko ny am'izao fandarana arahanay zao tompo iasy anao androany ka tena ho fahasoavana lehibe ho anay ny fotoana androany zay indranisanay anarahanay anty fotoana fandarana ity omenanao dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amen andao sika rehetra am'izao fotoana zao iaraka hiderany tompo iaraka ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana mangataka andretina mantsika reto a mandroso sany anareo andao ary tompoko Halleluja! Halleluja! Izany mpanjakany voninahitra izany mpanjakany voninahitra sany mihitsy ka zay rehetra manome voninahitra azy dia omeny voninahitra ihany koa izao sy anao lay mendrika ao amin'izany amin'izao fotoana zao dia atsangano tananao me voninahitra ny tomponao ankalazao izy ilay tompony voninahitra tsy nisy nandresy ny fasana sy ny fahafatesany afa-tsy Jesosy rery ihany halleluja hosana ho an'ny avy indrindra lay tompony voninahitra lay mpanjakany voninahitra halleluja oh halleluja rasitakawa asandrato ambony tananao dia lazao fa ianao ny tompony voninahitra Andriamanitra dia raha izy ankalazao izy fa eto ny fanatrehany eto ny heriny ary eto ny afo ny fanahany halleluja panjaka voninahitra midina amin'ny afony Ciao
Dotsika ivavaka amin'eo fideransika hitalisareo zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tao anatin'ny baiboly eny hatramin'ny ankehitriny anatin'izany a dia mangataka ny mpitendry a anao firambavao ho an'ny mpanjaka ny voninahitra ho an'ilay tompotompo landrian'ny fiadanana isika rehetra kosa andao iakoka ivavaka magaga iza izy na tompotompo mpanjaka ny mpanjaka miatrika kofany ho azy ny voninahitra ho azy ny tena izy na avy indrindra andriana ny fiadanana na tompotompo halleluia eny ary de zava-dehibe zay fiarantsika nideran'Andriamanitra zay a fa eo makomana andray zany tsika andreny ten'Andriamanitra niteno akany moa zany mitondra ny afatra androany a ka de mitoanatsika rehetra ao mba iantsara ny afatra entina fa asoanareo sy atsaranareo ty afatra ity omena tompo nidera sy ny aja ary ny voninahitra raso tompoko andao anao hira anankiray alohatsika de vita ty hira ity a de ho ambarako ny tenin'Andriamanitra manasanao amin'ny anaran'i Jesosy andao tsika hitsangana iravoravotsika miendrika ny fiderana azy ny Andriamanitra ivavahantsika satria Andriamanitra mahery izy Andriamanitra mpamindra fo ary tsara izy sady zany ve ndao arytsika hiaraka hideran'Andriamanitra avy hatrany When
de raina ny tombo jesosy resaka aminareo mikasiany amin'ny faneratsy mahatonga ny olona iray na ny fianakaviany iray manontolo matsapatena fa volikilika foana resaka aminareo mikasiany am'izany aho amin'ny alalan'izao fandarana zay aratsika izao riavana androany de milaza aminareo rehetra fa tsy anganoangano na ono mantsy ny fisina fanaratsy fisiny ty karazana fanaratsy zay oresako aminareo ity fa tena misy arak' zany anaran'zany izy no fototra mahatonga ny olona iray na ny fianakaviana iray voilikilika foana eo amin'ny androm-piainana na mety ny nataony na tsy mety ny nataony de zay halan'ny olona tsy ahoatsahoana eny foana izy anam-piasana ohatra halan'ny olona tsy ahoatsahoana izy mila vanina amin'ny foana ny maro ampiara-miasa aminy ao ambiakonany ohatra tsy hay hoe ahoana fa mahita anakianana mahita anoerana azy foana ny ao atokantranony zay foana ny zavatra iainany ao anaty tokantrano mana fijery hafa mikasiany amin'ny foana ny fianakaviany manambady izy fa tsy mety mahazo sitraka amin'ny vadina mananjanaka izy fa to reny tsy ray aman-dreny niteraky reny ny zanaka nateraka satria tsy mety manaja azy amaray aman-dreny azy eo amin'ny fiarahamonina dia mila sotasota foana ny mpiarahamonina na hatra any am-piangonana azy za de matsapatena fa voalikilika foana ny olona anankiray na ny fianakaviana ray manontolo azy riavanao raha manana fiaina tahaka zany ianao zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ity de zao hoy ah hoe tsy ny olona
no ratsy toetra, tsy ny olona no ratsy saina aminao, tsy fananin'ny olona ny aneo an'izany zavatra ratsy zany eo aminao, fa zany zavatra miseho aminao zany no manambara fa mbola misy fanaratsy mitoetra ao anatinao na eo am'izay zavatra ataonao. Ijoro vavolombelona aminareo ndre mandeha ndray asabotsy tonga tao amin'ny boroko ity tovavy anankiray ity, azo lasaina fa efa nahazo taona ihany izy io. Tonga tao izy mba hitady vaolana, akatoro-hevitra, akatolo-tsaina, satria nanana olana lehibe foana hony izy tany ampiasana, ary tamin'ity ndray mandeha tya dia efa tsy zakany tsony ny herin'ilay olana. Zao zany zavatra no tantarany tamiko. Efa taona maromaro zay no niasako tao amin'ny toerana io pastera, fa hatrany amboalohany ka hatramin'ity androandroany ity dia mankala ny mpiasa rehetra ao ampiasana. Isika ny mahita dia mifosafosa ao ampiasana, dia tsy afaka fosafosa mihitsy ao izy izy, de amy manofonofo tsy zakako zany ozy izy, mavesatra amiko zany, kanefa dia zay no niainako tao anatiny taona maromaro. Ny mpampiasa ao izy izy isika ny manara-maso ny asa ataoko na mijery ny asa ataoko, de tsy maintsy manakina foana, tsy maintsy mametsiny foana, mahita zavatra tsy mety foana, ary tsy mitsatra ny mandraona ny androaka mihitsy aza izy. De taky zany foana pastera zavatra iainako tao ampiasana, ary raha misy zavatra tsy mety ao ampiasana de ny rehetra mihitsy ny mpiara-miasa amiko rehetra avy hatrany de miombony zareo mba anirika an'ilay tsy nety eo amiko. De am'izao fotoana zao pastera fa tsy zakako tsony izy, ary matahotra aho sao satria ka higadra raha vo misy zavatra tsy mety ampiasana, satria izy rehetra hiteny hoe za nanao an'io, raha misy zavatra very de hoe za nanao an'io. De ahoana nataoko pastera? Zay zany no resaka nataony tamiko. Marina aloha pastera fa efa nijalijaly vo netan'io asa io, ka raha miala de ho sahirana pastera. Aiza ndray no amelomako ny tenako, aiza no andoavako ny fatrano, satria anjarako no mandoa ny fatranonay miaraka amin'ny mamanay. De ahoana zany pastera? Mankatoro-hevitra ty aminao aho, sady mila vavaka. Ka rehefa andresaka elaela teo zahay dia tsapako fa misy fanaratsy mipetraka ao aminy. De i fanaratsy io no misarika andretolondreto reo mpiara-miasa amina mpampiasa azy mba anilikiliky azy, mba anositosiky azy, mba anisy aneo toetra ratsy aminy. No aza avaiko taminy zany, de taorina zay dia nivavaka ho azy aho. Aza mametra-pialana ianao fa tsany vaolana, fa le fanaratsy ao aminao mihitsy mila roana, mila avoaka. Tatak' zany no endrika isehoany ty fanaratsy ity rehefa nazo toerana eo amin'ny olona anankiray. Ny vaolana zany de zao: andao esorina hiala ao anatinao zany fanaratsy mahatonga anao voilikilika foana izany. Andao avoaka, andao roantsika hiala eo am'izay zavatra ataonao zany fanaratsy mahatonga anao voilikilika zany foana. Andao esorina, asa vela hijanona eo aminao, na de atao hoe fotoana fohy kely ihany aza. Zao matsy ny famelanao ny fanaratsy hitoetra ao anatinao, hitoetra eo amin'ny fiainanao, hitoetra eo am'izay zavatra ataonao, dia hitondra olana hafa ihany koa. Ary tsy vitan'izany fa ampahory sy ampijaly anao ny fisiny ao tompoko. Ary eto de manambara fa arakaraky ny andianan'ny andro volana taona dia miamafy seho ity fanaratsy ity
raha rehefa manao ny asany eo aminao izy. Ohatra, hitondra olana ara-pitiavana izy, raha velanao hitoetra eo aminao. Hitondra olana ara-panambadiana na ara-tokantrano izy, raha velanao hitoetra eo aminao. Hitondra olana ara-pivelomana izy, ka ho sahirana ianao amin'ny famelomanao ny tenanao, raha ohatra ka mbola velanao hitoetra eo aminao izy. Ary possible andamoka foana ny zavatra ataonao na inona na inona. Fa ny mampahery sy ny mafady ry-piany malala de zao: rehefa voaroka ary tsy mahazo toerana ao anatytsika zanak'olombelona intsony ity karazana fanaratsy ray ity, zay mahatonga ny olona volikilika foana na ala ny olona tsahoatsahoana, dia azo antoka fa tsy maintsy iova ny tantaram-piainan'le olona. Iova avokoa ny tontolo manodidina azy. Ohatra zao, mikasiny am'ilay tovavy zay notantarako taminao teo, rehefa fantatro mazava fa misy fanaratsy mipetraka ao aminy, misy fanahy zay misarika ny olona mba anositosika azy, anilikilika azy, ankalatsy tsahoatsahoana, de inona nataoko? Nampahery azy a hoe azotsika roany fanaratsy io, azotsika isorony fanaratsy io, fa zao ny lalana tsy maintsy andehananao, zao ny lalana tsy maintsy zoranao. De akoatran'izay lalana natoroko azy zay, dia nivavaka ho azy a, nametra tana taminy a, roako fanaratsy, navokako fanaratsy, roako tamin'ny anaran'i Jesosy, navokako tamin'ny anaran'i Jesosy. De ray na tompo, fa hitako zao mihitsy hoe niala tao am'le fanaratsy. Nisy fihetsika nasehony manambara hoe tena niala tao aminy le fanaratsy. De nitsofoko rano izy, de lasa izy nandeha nody. Fa rehefa tonga ny alatsinainy tany am-piasany, de gaga ity tovavy ity, fa mbola teo am-bavahady. De fa nahita mpiara-miasa taminy izy, nitsikitsiky, miramirana, ary niara-niditra taminy ko am-piasana, sady nanao bradiso azy. Tsy fanao mpiara-miasa amiko zany pastera, tsy fanao zany hoe hitsikitsiky amiko, hoe anao bradiso amiko, hoe resaka ho tsara resaka amiko. Tsy fanao zany, fa tena resy lahatra pastera tamin'ny alalana vavaka zay nataonao. De rehefa tonga tao atrana, tonga tao am-piasana indray izy, de isorana tompo, de rain'Andriamanitra, fa dia ny mpiara-miasa rehetra dia tsara resaka tamin'ny daholo, tena rabaky teny tsara resaka, de tena nafinaritra azy mihitsy ny atmosfera miainany tao am-piasana. De tonga ary ny patron tamin'iny andro alatsinainy iny, nanara-maso ny asa, nijeriny zavatra rehetra atao tao, samba teo amin'ny fiainakozy izy, hoe mba nahazo doka, nahazo dera, nahazo fakasitrahana tamin'ny patroko ozy izy. Tena tsy mbola nisy fiainana tahaka zany niainako hatram'izay. Za manokana moa raha nandre zany satria niantso any telefônina izy nitantarana zany, de tena faly, nisaotra an'Andriamanitra, nakasitraka an'Andriamanitra, ary zany zavatra any no porofo teo amiko fa tena nisy fanaratsy marina nitoetra teo aminy. Zany zavatra zany no porofo teo amiko fa azo atosika, azo avoaka, azo roana ny fanaratsy. Ary zany zavatra notantarainy zany tamiko no porofo fa afaka niova ho fiainana vaovao ny fiainantsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity. Lasa vaovao rehefa lasa miala ny fanaratsy sy ny heriny na inonina karazana. Noho zany, mba tokanao manokana zay mahita sy mandre ahy amy ty androandroany ity, ahatsapa fiainana tsara sy mana am'izao fahavelomanao zao, de ity aoka ny mbola tsofina tsara ianao, de raiso zao torevitra omeko anao zao. Voalohany, ekeo Jesosy Kristy mba ho tomponao, mba ho mpamonjy anao. Raiso Jesosy Kristy de ampandrosoy mba hiditra ao anatinao, hitoetra ao anatinao, ary ho velona ao anatinao. Andriamanitra nge riavana ka mahafantatra tsara fa manana olana ny zanak'olombelona eto ambony tany ity, olana amy karazana, ary fantatr'Andriamanitra tsara fa
tsy hain'ny olombelona miala manoloanandreny olonandreny satria fany ratsy matetika no ao ambadika reny olandreny. De zay no antony natongan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe omeko ny zanako latokako Jesosy Kristy no anarana, ary zany Jesosy Kristy zanako zany de atolotro atao sorona eo ambony azy fijaliana mba ho famonjena ny zanak'olombelona, ho famonjena ny fanahin'ny olona, ho famonjena ny fiainan'ny olona, ho afaka eo amin'ny fatotra sy ny gadra ataony devoly. Ary zany no antony mahatonga amin'ny teny hoe raha manapa-kevitra anao androany fa ino an Jesosy, andray an Jesosy ary ampandroso an Jesosy ao anaty, de tiako milaza vaovao mafaly aminao fa zava-dehibe amin'Andriamanitra zany, ary amin'ny alalan'izany dia ho tanteraka ny programan'Andriamanitra hoe hovonjena ny fanahinao ary anana fiainana mandrakizay ianao. Ho tanteraka ihany koa ny programan'Andriamanitra zay anisan'ny lehibe fa ho tonga olona vaovao ianao, anana fiainana vaovao ianao, anana tantara vaovao ianao, araka le voalaza ato amin'ny Korintiana 2:10-7 io voasoratra io ny Baiboly manao hoe koa raha misy olona ho amin'ny Kristy, raha misy olona efa tonga amin'ny Jesosy dia voasoratra io olom-baovao izy, lasa olona vaovao izy. Lay fiainany teo aloha na manao sy manana fisehoan'lay fiainany teo aloha de lasa iny zavatra ratsy iny, lasa iny fa tonga manana fiainana vaovao le olona, tonga manana tantara vaovao le olona amin'ny lafa zavatra rehetra mihitsy io a. Ka hoy iaho hoe manao vadingany ianao mba ino an Jesosy, andray an Jesosy ary amela an Jesosy hitoetra sy onina ao anatinao. Faly be ny any an-danitra raha manapa-kevitra ho amin'izany ianao, ary raha Andriamanitra mifaly de fantary hoe anao ahoana re no mety ho fihafaran'ny fiainanao. Faharoa, ataovy ny vavaka fifonana, ianao mihitsy no aoka andoagy iankoko eo natrehan'Andriamanitra manao vavaka fifonana satria ny fisina fanaratsy na azo toerana ao anatin'ny olona iray na ao anatin'ny fianakaviana iray dia tsy tongatonga ho azy io fa misy fototra ny aviany tao. De zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe manaovanao vavaka fifonana ary tanterao eo am-pandoliana mihitsy le izy. Ohatra zao, angamba mety hoe zaza tsy niriny ray aman-dreninao ianao, tsy naniriny nisinao ny ray aman-dreninao satria asa tonony hoe mpisipateny izy de toejaza ny reninao, ianao io zaza nateraka tam'izay tsy naniriny fisinao ny reninao, tsy naniriny fisinao ny rainao, ary mety tsy fantatra akory ary ny rainao raha ny marina. De ny fiainana tahak'izany a de efa natonga le fanaratsy mpanilikilika na sy toerana tao anatinao, fony mbola tany am-boka ianao, nateraka ianao de fa petraka le fanahy mpanikilika, lehibe ianao de teo aminao foana io fanahy mpanilikilika io. Ankehitriny de mampiseho ny tena fisiny eo amin'ny fiainanao izy. Zay no antony mahatonga amin'ny teny hoe manaova fifonana ianao, mandoalika mivavaka mifona ny amin'ny fatosoana nataon'ny ray aman-dreninao ka natonga anao nipetraka izany. Manao fifonana ianao mba ahafahan'Andriamanitra mamela anao, ka ny zavatra ratsy avy any amin'ny ray aman-dreninao dia tsy hanaraka anao intsony. Zay zany dingina ray lehibe ihany koa. Mety hoe tsy zay ndre fisehony fa ianao manokana nanahody varotra, nandeha tany am-panahody de nakafanafody mba hampandeha ny varotra, mba hampandeha ny tsena, hampanjary ny zavatra ataonao, na ihany koa nanahody mba hahafan'ny olona mity ianao na lehilahy ianao na vehivavy na kahody mba tonga ny olo ho ty ianao. Zany rehetra zany a misy akony ateorina, nina ny akony lasa tsy tian'ny olona intsony ianao, mivarotra anao fa tsy tian'ny olona zavatra midinao, manatokantrano fa tsy tian'ny olona ny momba anao rehetra, alan'ny olona ny momba anao rehetra. Zany rehetra zany no antony mahatonga amin'ny teny hoe
tsy maintsy ataonao mivavaka fifonana ho anao na ny loana ny fanompo-tsampy nataonao na ny loana ny fekenanao tamin'ny fanaratsy tam'izany fotoana izany fa telo ihany ko tsara aminao tompoko ny mamonjy fotoam-pivavahana fantatra hoe misy herin'Andriamanitra mahatohatra fanaratsy satra moa ny ataoko hoe itsikeran'ny fiangonana namany tena tsy fanao zany fa niany azoko atao fotsiny de hoe tongavy anao mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa misy herin'Andriamanitra mahatohatra fanaratsy be de be ny fotoa fiangonana misy fotoam-pivavahana tena hoe misy herin'Andriamanitra ary zany ho ato mahatonga anay moa manasa anao hoe raha sitrakao tsy lavitra anao le toerana misy anay de ny fiangonana re fiandrotra kely de tongavy anao io fa soratra eo fandaram-potoana isan-kalahady amin'ny 9 ora maraina fidirana na 8 ora maraina na 10 ora maraina na 12 ora atoandro na 2 ora tolakandro zay mety aminao no vonjenao fa tena amonjanao amin'ny alalana fotoam-pivavahana ny tompoandriamanitra ana afaka anao amin'io zavatra tsapanao hoe matokanao volikiliky foana ny tompoandriamanitra satria ny herin'Andriamanitra de fa tsapako hitako fa miasa ao anatin'le fotoam-pivavahana zay ataonay ary mino aho fa iohatra arakaraka le andeana ny andro volana taona dia hitombo tsikely hitombo hatraretrany ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ka zany no antony mahatonga manasanao hoe tena tongava mihitsy fa tena asoanao zany fa akoatrany hoe nisy herin'Andriamanitra anafaka anao ao de le fotoam-pivavahana mihitsy zay misy toroteny de mampitombo finoana io zay mahatonga ny bokin'ny Romanina 10:1 milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny le toroteny toren'le mpirapon'Andriamanitra de tsy teny avy any aminy fa teny avy amin'Andriamanitra teny avy amin'ny Jesosy ary zany teny zany dia mampitombo finoana mampatanjaka finoana ary io resaka finoana io de tena ilaina ho atsika olon'Andriamanitra mandritra fahavelomana eto ambony tany satria Andriamanitra de miasa eo amin'ny olona manana finoana eo amin'ny olona manana fatokina azy betsake reo fahasoavana reo zavatsoa azon'Andriamanitra tanterahana rehefa tonga ny olona anankiray mamonjy fotoam-pivavahana izany ka de asaina ampitiavana ianao tompoko tongava ao amin'ny fiangonana refy andro rakely ao zany no misy anay fa anankiray zay iveriko hoe lehibe ihany ko de ity araka le tengo tery aloha aza mangatakandro anao fa andao iarahantsika manao asa iarahantsika miasa ny fanondroana ny fanaratsy matokanao volikilika mba hiala eo amin'ny fiainanao andao horoantsika mba hiala tanteraka tsy janona eo aminao tsony ny fanaratsy mahatonga anao volikilika na mahatonga anao alany olona tsy ahoana zao matsy tsy azo angatanandro mihitsy ny fisian'ny fanaratsy io fa rangatanao andro io dia anitatra ny zavatra ratsy ataony eo amin'ny fiainanao ka zay mahatonga amin'ny teny hoe fa efatra andao iarana mandroka iarana manikika io fanaratsy mahatonga anao volikilika na voatositosika na mahatonga anao alany olona tsy ahoatsahoana ny fanaratsy manana ny heriny izy fa oko fantatsika rehetra fa ambolo lavitra no ny hery zay ananana ambolo lavitra no ny fahefana zay ananany ny herin'i Jesosy Kristy sy ny anaran'i Jesosy ny herin'i Jesosy Kristy sy ny azy fijalian'i Jesosy tena ambolo lavitra no ny heriny sy ny fahefana ananany zao ny teny nataon'i Jesosy ato amin'ny 10:7 mazava be ny teniny indro o Jesosy efa nomeko anareo zay mino
efa nomeko anareo zay efa nandray ahy, efa nomeko anareo fahefana sy ny hery, fahefana sy ny hery. Areo soratra io, fahefana sy ny hery, entinareo mandresy ny hery rehetra nana fahavalo, entinareo manitsakitsaka sy manorotoro ny hery rehetra nana fahavalo. Efa nomeko anareo Jesosy zany. Ka raha mana Jesosy ianao ka vonina hijoro araka ten'Andriamanitra, satria mino voasoratra anao ka anohatra ny fanaratsy io, tsy maintsy mandeha io, tsy maintsy miala io, tsy maintsy resy io. Vavolombelona zany ny tenako. Eny le olona voavonjoroka volombelona taminao teo no manambara hoe tsy maintsy resy foana ny fanaratsy, tsy maintsy resy foana ny devoly no Jesosy Kristy sy ny anarany, ary no Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa nahita olona maro ah zay azo lasaina hoe tena feno fisaorana an'Andriamanitra, feno fakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fony, satria nasehon'Andriamanitra azy fa tena mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Jesosy Kristy. Ry havana am'izao famaranana ny afatra netiko zao de ivavaka ho anao, ivavaka ho anareo aho. Matsapa tena arabaky teny tokoa ve ianao fa tena mbola misy fanaratsy matokanao alany olona tsahoatsahoana ao aminao ao, matokanao volikilika foana ao aminao ao, na any amin'ny toeram-piasana ianao io, na ao amin'ny tokantrano misy nareo menakavy ianao io, na eo aneva fiarahamonina misy anao, na tsaiko e na hatrany am-piangonana, matsapa-tena fa volikilika alany olona tsahoatsahoana, matsapa-tena fa zany ve ny zavatra iananao ka mampahory anao. Mpandresy Jesosy, afaka ny andresy ihany ko ianao. Mpandresy Jesosy, ary amin'ny alalan'ny vavaka zao ataoko anao an'io de amoakanao mpandresy Jesosy. Koa raha sitrako tompoko de apetrao fonao tananao fa ivavako anao ah. Raha afaka mandoalika mihitsy manao de hoy aho hoe tsara, tena tsara zany tompoko, tena mety ivavako anao ah. Andao ary ivavaka tsika, fa anankiray ko saika diniko ivavako anareo zay marary ah. Misy herin'Andriamanitra miasa ny vavaka zay ataonay mpanompon'Andriamanitra, satria zahay io raha ny voalasan'ny baiboly no arahana de mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ary efa nomen'Andriamanitra ny fahefana entina manasitrana ny marary amin'ny anarany. Mino an'izany zahay ka dia masa mivavako anareo zay marary. Mino fa nitiatra androany ity ho sitrana ianao zay marary, iala eo ny tenanao ny herin'ny aretina. Raha eo ambony fandrinana ianao, vika ny vavaka mitsangana, fa sitrana ianao, satria tsy miova Jesosy omaly Seigneur mandrakizay, tsy miova ny ray omaly Seigneur mandrakizay, tsy miova ny fanahy masina omaly Seigneur mandrakizay, tsy miova ny tenin'Andriamanitra omaly Seigneur mandrakizay, ary tsy mivadika am'izay fa nambarany ny tompo. Apetrao fonao tananao fa de ivavakantsika azy. Tompo Andriamanitra, misaotra anao aho ary makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra noho ny alehiben'ny fahasoavanao ka afaka nijoro aho androany nitondra ny teninao, nanambarany teninao, ary nametoky ny olona fa io olana lehibe mahazo azy io de izy alany olona tsahoatsahoana, izy atositosiky ny olona, izy ailikiky ny olona, de azonao vonjena ho afaka am'izany izy. Koa de mandrafo ianao Andriamanitra noho ny am' Jesosy Kristy sy ny anarany, noho ny am' Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany, dia ho vonjenany re olona zay mbola nipetrana fanaratsy matoka azy alan'ny olona tsahoatsahoana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy, tidina amin'ny anaran'i Jesosy fanahy matoka ny olona volikiliky, tsy maintsy miala zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary re olana zay netena hatram'izay fa fako amin'ny anaran'i Jesosy, koseko amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hisy ntsony ho vonjenany re olona ireo Andriamanitra. Zay rehetra marary am'izao fotoana zao ka nahita sy nandre ahy, tompo Andriamanitra ataonao mitombo finoana,
ataonao manantena ny andre fanasitranana izy koa amin'ny anaran' jesosy sitrana ny mara rehetra esorina amin'ny olona ny herin'ny aretina rehetra didina ny fanaratsy fanamafarofy miala amin'ny anaran' jesosy kristy tompo vonjena tsirary avy sitranina zay olona marary eo ambony fandrina vitany amainina mitsangana eo izy salamatova salamavatana izy miala fifitosana amin'ny tenany olona le vonina amin'ny anaran' jesosy zany misaotra tompandriamanitra tsy to omenanao dera sy miaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra raha io misaotra tompo amen zay zany tompoko no afatra netiko anareo tamin'ty androandroany ety fa zao mbola amafisiky ny filazana zay ataoko aminareo zava-dehibe tompoko ny amonjeanao ny fotoam-pivavahana atoato izahay de manana programa lehibe manao vavaka ho an'ny marary manao vavaka ho an'ny manana olana no zany mandondona varavara ny fonao jesosy hoe avy togava ao afegonare fiandrorakely fa tonga ny fotoana zay eo aminjen'andriamanitra anao ka za mangatakandro togava tompoko averiko indray fa io hitanao io ny fandaram-potoana ny fandaran'ny fotoana hidirana amonjena fotoam-pivavana ka de togava tompoko de miraha soa miraha fasavana ho antsika rera tompoko samy ho tain'andriamanitra daholo